Lala James no anomboka izany a. Fa miarabantsika tsiray avy tonga am'ty feonam-be takariva ty indray. Andeha araka ivavaka isika tompoko manasa antsika rehetra nindrika ny lohantsika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitro, saotra dia raha ada sy voninahitra no tolotra anao, raha mbola tafahoana soamantsara indray izay mianakavy, afaka noho izao fiaraha-mandinika ny teninao izao. Saotra indrindra noho ny fiarovanao tamin'ny loza sy ny areta mandringana izay mamely izao tontolo izao ary dia mbola mitehirizinao amin'ny vatana salama sy saina tomady zahay. Apetraka eo am-piaratananao indray Andriamanitra ity fotoana ity, ka ny fanahinao no hiasa ao am-poniny tsirairay avy, hitondra fiainam-baovao, hitondra fanantenana, hitondra herim-panahy ho anay rehetra, ny teny izay ampitondrainao ny mpanomponao. Ary ny pasteur Ratsarasotra izay ampiasainao koa mba hizara izany fahamarinana izany, dia aoka ho ao amin'ny fahasoavanao ary ianao no ampiteny azy araka ny sitraponao. Betsaka ny zavatra tiany angatahana kanefa dia ianao mahay manao mihoatra noho izay eritreretinay. Dia mangataka anao izay hamindra fo, hamela heloka ary hanarina anay amin'ny fahamarinanao Kristy, satria tonononay sy angatahanay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Amen. Ty zany moa zany ny alina fahatelo ny rahantsika teto amin'ity Zoom fiaraha-mandinika soratra masina ity izay mitondra ny lohahevitra hoe Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Ny andro voalohany dia nahitana ny planina izay nataon'Andriamanitra, planin'ny fitiavana izay namonjena ity planeta izay nania ity amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra ny mbola azontsika ataony tafaverina indray ao amin'izany. Omaly dia nodinina tamin'ny fomba manokana ny amin'ny hoe na ao anatin'ny aiza isika dia Andriamanitra dia manome atsika ny fahazavana. Ary androany dia mbola misy lohahevitra mahafinaritra izay hoentin'ny pasteur Paul Ratsara. Mialohan'izany sy ampiandrasanareo namana izay ho avy dia andinika ny amin'ny mombany amin'ny ataontsika hoe tosidra na hypertension tsika. Mino aho fa ny fotoana fohy 10 minitra eo dia azontsika mizara ny amin'ny zavatra izay mety mahasoka dia indro azy ny tosidra izay hodiniantsika androany. Tosidra ambony dia nataoko eto hoe mpamono mangina. Mangina satria betsaka ny tsy mangina na hoe miafina. Io tosidra io dia zavatra izay tena mamono tokoa fa zavatra hita zao ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala fa manana tosidra ambony izy. Amin'ny vehivavy ohatra mety 20 taona dia misy ray amin'ny 5 mahazo ny tosidra fa tsy mahafantatra akory izy hoe maninona von'ny tosidra. Amin'ny lehilahy dia misy ray amin'ny 4 von'ny tosidra ary tsy mahafantatra ny fisian'ny tosidra. Ny tena olana dia zao manana mitondra ny ataontsika hoe AVC, accident vasculaire cérébral, stroke. Mihoatra ny 80 isan-jato ny olona von'ny accident vasculaire cérébral zany na ny olona von'ny areti-po, myocardial infarction na ny infarctus de myocarde, 50 isan-jato ireo olona ireo vokany dia avy amin'ny tosidra ambony. Ray amin'ny 4 amin'ny lehilahy, ray amin'ny 5 amin'ny vehivavy eo amin'ny 1,3 billion, 1,3 billion ny olona maneran-tany von'ny tosidra ambony. Mihoatra ny 80 isan-jato ny olona mandritra ny androm-piainany dia mety ho voan'ny tosidra ambony. Inona no karazana
olana ara-pahasalamana zay ateraky ny toso-dra eo atsasaka miliona efatry sy fitopolo roa amby fitopolo arivo mety ho von'ny fahafatesana tamin'ny taona 2017 teto États-Unis fotsiny eo amin'ny 1300 eo nisany maty isan'andro vokatry ny amin'ny toso-dra 131 biliona isa taona no vidin'izany ary hitatsika fa eo amin'ny 859 000 maty isa taona vokatry ny fiantraikan'ny toso-dra amin'ny fo amin'ny atido vasculaire cérébrale amin'ny rein sy amin'ny toerana hafa rehetra ny zavatra hita dia ny olona ny tanora na ny lehibe mihoatra 20 taona zay misy toso-dra na mihinana fanafody dia eo amin'ny 30% eo ny olona 30% eo ny olona zay mihinana fanafody avy amin'ny toso-dra raha ny eto États-Unis ny jerena zao ireo toerana menamena be ireo zany tena ankamaroany rehefa dinihana dia eo amin'ny 25 à 30% ny olona monina eto États-Unis dia voan'ny toso-dra ambony raha mihoatra ny 20 taona raha ny amin'ny Madagasikara jerena dia mihoatra noho zany ary mahagaga le tarehimarika vao tarehimarika tamin'ity taona ity izy io 2018 fa anisan'ny olona von'ny toso-dra any Madagasikara dia efa ho misasaka ny vehivavy misy kokoa noho ny lehilahy efa ho misasaka betsaka zany ny problema be ho any inona ary mahatonga ny tena anisany fototra arakaraka ny dobon'ny taona dia raha miteny hoe za tsy misy toso-dra fa 50 taona eo fa 70 taona dia manomboka mihenjana ny lalan-dra fa 80 taona any amin'ny 700 olona dia voan'ny toso-dra io ny afrikana ny olona manana matavy na misy lanjany lehilahy ny finanana sira ny alcool finanana sakafo kely protéine kely potasy ny fipetrapetrahana ny fifohana sigara ny stress dia anisany mahatonga ny fiakaran'ny toso-dra avokoa araka hitatsika eto fa ny stress sigara ny sakafo mahafatary diabetika dia miditra trehitra amin'ny fiakaran'ny toso-dra ny ataontsika hoe systolique zany dia ilay toso-dra zay eo ambony io dia rehefa manomboka maninona ny fo amin'le fo zay manosika raha iny lay izay no systolique diastolique indray dia amin'ny eo anelanelan'ny fitepony fo no diastolique amin'izay zany iny zany ijerevana ny fihenjanan'ny lalan-dra amin'izay fotoana izay ny fomba isokajiana ny toso-dra dia reto karazana totanisa ihany fa raha mitenitsika hoe ny olona voan'ny toso-dra ny normal dia hatramin'ny 139 ny systolique hatramin'ny 90 ny diastolique tsy milaza koa fa raha 138 ianao dia salama be ianao fa mila mitandrina arakaraka mahakely azy no mahatsara azy 120 eo zany tokony ejentsika ny ambony dia latsaka ny 80 ny ambany fa ny normal zany dia anelanelan'ny 120 130 eo misy olona velona ara-dalàna 110 100 rehefa arakaraka ny toe-batan'ny olona ireo mpanao fanatanjahantena fa mila mailo zany isika fa ny toso-dra dia mety eva ambony dia ambony na dia tsy reniny vatana iza hoe misy miakatra zany toso-dra izany raha eva ambony 180 200 zany izy 18-20 izy ny gasy dia efa mananika dia mananika ny ataontsika hoe ny taona
ny taona dia miakatra ny tosidra amin'ny fotoana tombon'ny taona zany tioky dia tsy milaza fa hoe ny taona no mahatonga ny tosidra tsy zany fa ireo tosidra efa mipetraka atao amintsika nandritra ny fotoana ela dia mitondra fahasimbana ny rindry ny lalandra izany ary mahatonga ny lalandra hienjana rehefa mienjana na hoe stif ny lalandra dia manomboka mampiakatra ny tosidra ihany koa zany ka roapatelo ny olona amin'ny fahaterany dia saiky voan'io tosidra io avokoa inona ireo zavatra miatraika amin'ny tosidra voalohany ny fahabetrahan'ny raha faharoa fienjanany lalandra dia ao koa ny fandrindrany isan-karazany avy amin'ireo atidoa ary ao ireo zavatra miasa mangina zay mitarika ny tosidra ao ambony hitantsika eto fa ny atidoa dia miasa amin'ny alalan'ny karazana fitantanana zay mahatonga ny lalandra ho mienjana ary eo koa ny lalandra zay manohitra ny raha dia mampiena maraka tosidra zany dia ao amin'ny rein ao koa dia misy fomba zay ahafahan'ny voatsika zany na ny rein mitahiry ny rano mitahiry ny sira ka mety misy régulation zay mahatonga ny lalandra tosidra hiakatra izany dia toy izany koa ny amin'ny ny lalandra avy any amin'ny veine zay miangon-drano dia mahatonga ny rano hiabetsaka zay zany dia kareto zany hitantsika eo fa eto ny tosidra ny abetrahan'ny raha ny fitepony foa ny abetrahan'ny raha mivoaka ao amin'ny foa dia avy any amin'ny lalandra indray dia ahitantsika ny hery manohitra ataon'ny lalandra sy ny viscosité-ny raha dia misy fiatraikany any amin'ny tosidra ka raha normal ny raha mikorina milamina tsy misy mpaneligelina raha miakatra ny tosidra dia midona amin'ny lalandra ny efitry ny lalandra ireo raha mahery tosika ireo dia miteraka fahasimbana amin'ny rindrin'ny lalandra ary rehefa simba ny rindrin'ny lalandra dia misy plaky zay mipetaka eo amin'ireny lalandra zay simba ireny dia voame mampienjana ny lalandra zany makely ny lumen na ny fantson'ny lalandra dia miakatra ho azy ny tosidra ary miakatra miendalana ary miendalana ary miendalana noho izany inona ary no vokadratsiny tosidra ny AVC ny areti-po ny heart attack moa zany hitantsika eo ny amin'ny hoe infarctus de myocarde ny artériosclérose na fienjanan'ny lalandra ny fitosan'ny lalandra ny aretin'ny rein ny maso ny fampitehan'ny lalandra ny fahasimbana eo amin'ny fomba fitadidiana satria ireo lalandra madinika eo amin'ny atidoha dia simba dia potika ireo atidoha zay fandray aminy hitantsika eto zany na ny maso dia simba ny any amin'ny fond d'œil mety majamba ny any amin'ny atidoha dia potika ireo lalandra madinika zay mitarika atsika fitadidiana sy ireo zavatra maro mampiena ny haben'ny atidoha zany ao amin'ny fo dia manimba ny fomba fitepony fo sy ny lalandra makany amin'ny fo rehetra any amin'ny rein dia mahatonga ny rein tsy azo dia mikaikona sy ny sisa reto zany dia fomba fiantraikany eo amin'ny fo dia misy ny ataontsika hoe matevina ny fo amin'ny ankavia hoe left ventriculaire hypertrophie ventriculaire gauche hitantsika eo dia mety miteraka heart failure zany insuffisance cardiaque eo koa ny amin'ny hoe artériosclérose amin'ny maladie coronarienne zany hitantsika eto any amin'ny atidoha dia accident vasculaire cérébral stroke sy ny karazana hémorragie cérébrale zany dia mety vokatry ny tosidra raha jerentsika ny rein dia ny rein zay marary vokatry ny tosidra dia mekely satria simba ireo nofo ao amin'ny rein ireo simba tsikelikely izy ireo dia potika dia lasa misy fibrose lasa mikaikona sy fibre fotsiny izy nephrosclérosis sclérotique zany any amin'ny maso hitantsika efa mipoka le lalandra madinika any amin'ny maso
mipoaka ilay lalan-drà madinika afaka mitosy-drà dia mandeha rà zay ilay atao hoe flemme hémorrhage dia hitantsika eto zany amin'ny ny olona misy tosi-drà hitantsika eto ny tosi-drà raha ambany 110 119 dia miakatra 120 130 140 dia ny risque 2 fois 3 fois 4 fois araky ny tobon'ny tosi-drà mahatonga ny olona mety ho von'ny accident vasculaire cérébral dia toy izany koa ny fiantraikany eo amin'ny any amin'ny rein hitantsika raha ambany tosi-drà dia kely raha miakatra amin'ny 140 150 160 de 2 3 4 fois 6 fois ny risque ny mahatonga insuffisance rénale. Inona ny fitsaboana ny tosi-drà zany? Inona ny fitsaboana azy? Dia misy karazany. Dia ny marina aloha zany dia atomboka amin'ny fomba fiainana, lifestyle. Dia rehefa tsy mety zay zay vao mety mieritreritra ny amin'ny fampiasana fanafody. Ny sira dia anisan'ny zavatra tena mila tsinjovina akaiky dia akaiky satria raha ohatra ka mihinana eraky ny sotro kely isan'andro 2 grammes eo zany ho an'ny olona ankapobeny ny olona izay misy tosi-drà na ny olona tsika afrikana na ny olona ataontsika hoe mamely bebe dia tokony tsy ohatra ny 1,5 grammes isan'andro ny sira hohanina. Eto dia misy atao hoe DASH diet zany hoe dietary approaches to stop hypertension hoe ny fomba hisorohana ny tosi-drà dia inona ireo sakafo ireo? Voankazo, légumes, ny sakafo tsisy tavy, zavatra mahi na ny hena iza dia ireo zavatra ireo zany misy maro zany natao fanandramana nandritry ny 30 andro dia nahitana fa ao anatin'ny fotoana fohy dia nidina ny tension azy ireo amin'ny alalan'ny fanarahana sakafo ara-pahasalamana. Ny fanatanjahantena, fampiasan-tena, fihetsiketsehana ara-batana dia mampihena ny hery manorotra avy eo amin'ny lalan-drà izany, mahatonga ny lalan-drà ho souple, mahatonga anazy ho flexible, mampihena ny catécholamine ary mampihena ihany koa ny tavy eo amin'ny kibo. Noho izany ny fihetsiketsehana ara-batana dia mahatonga manatsara ny lalan-drà sy manatsara ny fihetsiky ny fo. Hitantsika ny amin'ny zavatra nataova ny olona izay nanao manao fihetsiketsehana ara-batana dia miena ny accident vasculaire cérébral izay azony ny maladie coronarienne sy ny fahafatesana dia misy fidinany na dia ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny azy. Inona no fiovana eo amin'ny fomba fiainana lifestyle dia reto zavatra mampihena ny tena ho an'ireo izay mahazoazo danja, atao kely ny sira ampiasaina, tsy misotro alcool, fihetsiketsehana ara-batana. Ireo zavatra ireo dia anisany ireo zavatra efatra ireo fotsiny dia tao anatin'ny herintaona dia nisy fidinan'ny tension eo amin'ny 10 millimètres eo. Hitantsika eo zany fa ny tsy fisotroana alcool, fivadiana kafe sy ny cigare, ny fampiasana sakafo ara-voajanahary avy amin'ny zava-maniry sy ny fihetsiketsehana ara-batana tao anatin'ny 3 herinandro fotsiny dia efa nisy fidinana tension be dia be avy amin'ny 150 dia lasa 120 29 tao anatin'ny 3 herinandro. Dia naninona? Maro tamin'ireo olo ireo ny tsy nihinana fanafody mampidina tosi-drà noho ny fikarakarana ara-pahasalamana avy amin'ny fikajakajana sakafo sy ny exercice. Hitantsika eo zany fa reto karazana olona izay nanana tosi-drà 160 systolique 110 diastolique tao anatin'ny herintaona dia nidina 19 points 14 points ny tension an'izy ireo. Reto sakafo izay kely sodium na kely sira, ny voankazo sy ny zava-maniry rehetra dia kely sira ry havana. Kely sira fa
betsaka potassium. Reo zany tena fanafoditsika eo. Reo fanafoditsika. Mihinana sakafo voajanahary, voankazo sy legioma. Sakafo kely sira dia mampidina ny riskana aretim-po, mampidina ny riskana fahavoazanao amin'ny aty, fahavoazanao amin'ny rein, mampihena ny cancerana pharynx ary mampihena ny ostéoporose sy mampihena ny vato ao amin'ny rein. Tatsika eo zany fa ilaina ny fifehezana ny tosi-dra. Mihinana sakafo kely sira. Tandremo mihinana reo sakafo zay kely fibre, reo zavatra efa raffiné zany de esorina. Esorina ny caféine, esorina ny alcool, ajanona ny cigare ary ataovy izy ahatonga ny toe-batana ho normal. Dia manaova exercice isan'andro ary tandremo ny stress. Reo zany raha manaraka ireo sika dia efa zava-dehibe fa maro amin'ny olona no miataka amin'ny finanana fanafody raha toa ka maharitra amin'ny fampiasana ny lifestyle. Raha toa moa ka ilaina fa tsy mbola milamina ny tosi-dra dia reto ny karazana fanafody zay mety azo ampiasaina amin'izany: ny diurétique, ny bêta adrénergique récepteur bloqueurs, calcium channel bloqueurs, ny ACE inhibiteur sy ny sisa. Koa dia zay zany ny afatra ara-pahasalamana tamin'ity hariva ity dia misaotra antsika nanatrika ny fotoana. Zao dia fotoana fahatelo zay rahantsika mihaino an'ny pastora Paul Ratsara ary izy moa efa eto amin'izao fotoana zao dia ometsika azy ny fitenenana. Misaotra betsaka dokotera. Efaly miarahaba antsika rehetra indray amin'izao hariva izao. Hariva moa zany any États-Unis sy any Canada fa tolakandro aty aminay. Ka Andriamanitra no isaorana be dia be satria izy no mitantana antsika rehetra ka nanome antsika an'izao fotoana izao. Sika menakavy azahoana mandinika ny tenin'Andriamanitra, azahoana amin'ny fampahery indrindra eo am-pandalovana raha mandiha lalan-tsarotra isika ataontsika hoe eo amin'ny tantaran'ny tany. Isaorana be dia be Dr Abel ny amin'ny fanazavana ny amin'ny fahasalamana, zava-dehibe tokoa izany satria tena ilaitsika ny kojakoja ny vatana, ikojakoja ny tenantsika satria voalaza tenin'Andriamanitra fa tontolon'Andriamanitra izany. Manaraka an'izany dia faly mahita antsika rehetra ary misaotra anareo satria nanao ezaka ianareo mba anisan'ny izao anatrika an'izao fotoana izao. Misy moa anatrika en direct, misy antsika zay ato amin'ny Zoom, misy ihany koa manatrika amin'ny fomba maro isan-karazany. Ianareo koa zany dia arabaina soamantsara tonga amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ny fiadanana omba antsika rehetra ka ity fotoana ity dia fotoana izay anivozantsika hery tokoa, fotoana izay andraisantsika toky fa Kristia ilay namantsika dia izy tsy mandao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ny lohahevitra zay hodinitsika androany dia ny amin'ny hoe fanehoam-pitiavana. Hatreo moa zany dia efa hitatsika ny amin'ireo lohahevitra maro, zany hoe tsy maro fa roa, ity zany ny fahatelo ka ilaitsika zany ny mampiatra an'ireny rehetrarehetra ireny. Ka ny lohahevitra zay dinina androany indray zany dia ny lohahevitra ny amin'ny hoe mariky ny fitiavana, mariky ny fitiavana. Io no hodinitsika amin'ity androany ity. Ka mialohan'izany dia mbola andeha nondrika ny lohantsika indray sika hivavaka.
Andriamanitra tsara indrindra zay any an-danitra. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao. Ko ankehitriny raha anokatra ny teninao zahay dia mangataka anao mba anampy anay anokatra ny fonay sy ny sainay, ahatonga anay ahafantatra zay tianao ambara. Dia mba anao anay tsiraray avy. Taio zahay amin'ny anaran'i Kristy, lay tsy mandao na oviana na oviana no angatanay izany vavaka izany. Amen. Inona moa zany ry ava-malala ny tena olana eto amin'ity amin'ny taranak'olombelona? Mazava ho azy fa raha mandinika isika ny amin'ny zavatra maro isan-karazany dia misy milaza manao hoe ny tena olana lehibe. Ny olana lehibe eto amin'izao tontolo izao dia ny tsy fampitsakafo, indrindra amin'ireo tany ataontsika hoe andalam-pandrosoana. Maro tokoa ireo zay mijaly nohon' izany tsy fampitsakafo izany. Misy indray milaza manao hoe ny tsy fampiny rano madio sotroina satria mahatonga aretina izany. Misy indray milaza manao hoe ny olana dia ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Marina daholo zany rehetrarehetra izany. Kanefa izany dia fisehoany ny tena olana ihany na ny symptôme, fa ny tena olana araka ny fandinitsika azy ary hita ihany koa zany eo amin'ny baiboly sy eo amin'ny fiainana andavanandro, ny tena olana dia araka ny hitatsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hozaraintsika izany hitatsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay milaza ny amin'ny hoe inona moa zany, ka misy andininy anankiray izay raisitsika ao amin'ny Matthieu 4:4. Ao amin'ny Matthieu 4:4 ny andininy 12 dia lazainy hoe ary noho ny habetsahany tsy fankatoavan-dalàna dia iamangatsika ny fitiavany maro. Izany hoe zany ny zavatra tsy ampy eto amin'izao tontolo izao, indrindra amin'izao andro farany izay iainantsika izao, dia ny fitiavana. Izany hoe marina fa olana daholo izay rehetrarehetra izay voalazantsika teo izay, ny tsy fampitsakafo, ny tsy fisian'ny rano madio sy ny zavatra rehetrarehetra dia ahitana an'izany ataontsika hoe olana zany zavatra izany. Fa ny tena olana dia ny amin'ny atao hoe tsy fampiny fitiavana, satria izany rehetrarehetra izany anie raha ampy ny fitiavana dia be dia be ny olana izay voava eto amin'ity fiainana ity. Ao amin'ny andininy anankiray ihany koa ao amin'ny Timoty faharoa, ao amin'ny Timoty faharoa toko amin'ny Timoty faharoa zay ny tokony izy ao. Faoka ho fantatao izao fa ny any amparany any dia isy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manampitiavana. Zany zany dia hita eo amin'io andinin'io le hoe tsy fampiny ny fitiavana. Ny fitiavana zany ny tsy fampiny zany fitiavana zany ny tena olana. Ary jereo nge na eo amin'ny ataontsika hoe tokantrano azy, reny tokantrano mikorontana reny, inona moa ny zavatra mitranga ao? Marina fa misy karazany maro zany rehetrarehetra izany, fa raha zohina le izy dia ny tsy fampiny ny fitiavana. Ohatra indray ataontsika hoe ho amin'ny fiarahamonina, inona moa ny tena mahatonga ny olana? Dia ny tsy fampiny zany fitiavana izany. Zany hoe ny pénurie zany, ny tsy fampina eto amin'ity zao tontolo izao ity dia ny tsy fampiny zany fitiavana izany. Miena dia miena zany fitiavana izany. Tsika malagasy moa dia malaza amin'ilay fiteny manao hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very inona? Tsikalakalam-pihavana. Kanefa ry havana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny famadika izy io. Be dia be no mamadika an'izany zavatra izany, ka aleo very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola. Zany mahatonga ny olona zay nataontsika hoe prêt-à-pot aza mifampitory
any amin'ny tribunaly noho ny ataontsika hoe lova ary misy zava-doza mihitsy aza amin'ny trano noho ny tsy fampiny ny fitiavana aleon'olona very fihavanana toy izay very vola nohon'inona zany noho zany tsy fampina eo amin'ny fitiavana izany ka eo amin'ny fiainana kristianina ihany koa rehefa dinina dia io tsy fampipitiavana io ny fitiavana n'Andriamanitra ny fitiavana ny hafa ny fitiavana ny fizarana ny finoana ao koa zany dia mbola ahitana an'izany atao hoe tsy fampipitiavana izany ka inona ny vahaolana zany raha ny vahaolana zany dia tsotra raha tsy ampy ny fitiavana ny vahaolana dia ny atonga n'izany fitiavana izany fitiavana ao am-pontsika fitiavana n'Andriamanitra fitiavana ny hafa fitiavana ihany koa ny fanompona an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ka inona ary ny tokony atao mba atonga n'izany fitiavana zany hitombo eo amin'ny fiainantsika hitombo eo amin'ny fiainan'ny tokantrano hitombo eo amin'ny fiainan'ny fiangonana hitombo eo amin'ny ataontsika hoe fiainan'ny fiarahamonina inona no atao ahoana no azahoana n'izany zavatra izany izao ny zavatra mahafinaritra ry havana ny baiboly dia mampiseho antsika izany atao hoe ny vahaolana amin'izany tsy fampiny ny fitiavana izany izao no voalaza eto ao amin'ity Jaona voalohany 4:9 ka hatramin'ny 10 ity ao no fiandohan'ny vahaolana ao ny fiandohany zay tsy tia dia tsy mba malala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia fitiavana izao no anehoany fitiavan'Andriamanitra antsika Andriamanitra naniraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba avelona antsika amin'ny alalany izao ny fitiavana tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavana antsika ka ny rany ny zanany hoavitra noho ny fahatantsika izany hoe zany ny atonga antsika anana ny fitiavana io dia ny ifandraisantsika amin'izany Andriamanitra tsy hoe manampitiavana fotsiny tsy voalaza eto hoe Andriamanitra manampitiavana be dia be marina fa manana fitiavana be dia be izy efa tsara zany raha ataontsika hoe Andriamanitra dia feno fitiavana Andriamanitra dia manampitiavana efa zava-dehibe zany fa izao no voalaza eto Andriamanitra dia fitiavana zany hoe vongampitiavana mihitsy zany Andriamanitra dia fitiavana tsy hoe manam-pitiavana ihany izy na hoe feno fitiavana fa izy mihitsy no fitiavana zay zany no fototra lehibe izay ary nasehony zany fitiavana izany dia mbola mitoy le izy ary isika efa malala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika Andriamanitra dia fitiavana ao amin'ny Jaona voalohany 4 io zany ny 9 io ny tena fampiasantsika matetika fa ny 9 koa dia milaza ny hoe Andriamanitra dia fitiavana zany hoe miverina indroa izy teo aloha mazana ny 9 ihany no raisika hoe Andriamanitra dia fitiavana mahazatra fa raha midina ry ambany eritsika midina maroso ny famakinana zany toko izany zany hoe Jaona voalohany 4 ny 9 dia lazainy ihany koa ny amin'ny hoe Andriamanitra dia fitiavana ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy zany hoe zany hitantsika hatreto fa Andriamanitra dia fitiavana ary izao no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika Andriamanitra naniraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba ho velona tonga antsika ho velona zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hita miariary amin'izany zany fa ny vahaolana dia io Andriamanitra fitiavana io tsy hoe manam-pitiavana ihany izy fa izy mihitsy no fitiavana ka izao raha mandinika ny baiboly zany isika dia zao
teny mpitiavana no asehon'Andriamanitra mba hahatonga atsika anana an'izany fitiavana zany de zao nampiasain'Andriamanitra amina izy mafitiavana io. Ny fitiavana manko tsy mipetraka amin'ny hoe tsy afaka mitokana, fa ny fitiavana ny mampiavaka azy dia ny mizara. De zao nasehon'Andriamanitra antsika, nasehony amintsika zany fitiavana zany. Zany hoe ny Baiboly zany dia azo lazaina hoe tantaram-pitiavana. Andriamanitra izay mitia ny olombelona tany lavitra any no nisehon'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampaharetako famindrapo anao. Fitiavana mandrakizay zany hoe teny mpitiavana no ampiasain'Andriamanitra. Mitory fitiavana zany Andriamanitra eto, mitory fitiavana. Jereo ange bebe ho andiny izay milaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny atao hoe mitory fitiavana. Io Andriamanitra fitiavana io dia mitory fitiavana, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Teny mitory fitiavana izany. Ny fitiavako anao de tsy ho levona, ny fitiavako anao de mandrakizay. Ny tanora sy ny olona rakim-pitiange no mampiasa an'izany hoe za de tianao mandrakizay. Marina fa eo amintsika olombelona dia atao hoe filazana ihany zany, fa ataontsika ahoana moa tsika voafetra, raha tsy ohatra nga hoe hitarina lizy, tsika voafetra am'le fitiavana, voafetra ny fiainantsika. Fa Andriamanitra de tena afaka milaza mazava mihitsy hoe fitiavana mandrakizay satria mandrakizay. Izany hoe teny mitory fitiavana izany. Izay no ampiasain'Andriamanitra eto hoe fitiavana mandrakizay. Ka rehefa mamaky ny Baiboly isika, tamin'ny lasa isika dia nandinika ny tenin'Andriamanitra. De raiso ho taratasy mpitiavana ny tanora sy ny hoantsika efa lehibe manambady na ny tokantena aza de fa nandalo ary mbola eo amin'izany atao hoe raiki-pity zany. Raiki-pity. Ny tena tian'Andriamanitra amintsika reto dia mba ho eto amin'izao tsy fitiavana ara-tsaina fotsiny na ataontsika hoe fitiavana eo ambony atao hoe tsy de tena lalina, fa fitiavana lalina, fitiavana tena izy. Ka dia alefan'Andriamanitra zany zay mitory fitiavana, mandefa taratasy mpitiavana ho atsika Andriamanitra. Ny tadiaviny de zao amahana ny olana io satria ny azahoana mandresy ny fankahalana, azahoana mahatonga zany tsy fampifitiavana zany voavady zao mametraka karazana hoe fonjam-pitiavana. Misy dozy zay tsy maintsy apetraka ao. Raha misy zavatra banga zany ohatra hoe marary ny olo anankiray de misy tsy ampy an'izao dia tsy maintsy ampina an'izay de manjary tonga salama le olona. Hoe tsy ampy calcium dia tsy maintsy mihinana calcium. Ny antsika zany zao hoe tsy ampy fitiavana de tsy maintsy mandray fitiavana zany isika. Ka ny fomba ampiasain'Andriamanitra de zao mitory fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana. De mbola ho toizantsika indray lay voalaza ny io Andriamanitra mitory fitiavana io. De zao no lazainy eto hoe Andriamanitra dia mitory fitiavana. Eo le voalaza hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. Mahari-po anie Andriamanitra. Jereo ange ny zavatra zay nataontsika. Raha ohatra ka raisina amin'ny ataontsika hoe ny toetratsika sy ny mombantsika ange de efa zao e. Raha ohatra Andriamanitra hoe isaky manao fadisontsika na manao misy zavatra tsy mety araky ny eritreriny de efa avelany manomboka androany dia tsy miaraka atsontsika. Firy moa ny olona tafavoaka amin'izany? Tsy misy tafavoaka na de ray aza. Fa izao io fitiavan'Andriamanitra io dia feno famindrapo, feno faharitana. Zany anie ka zany fitorim-pitiavana izany déclaration d'amour. Zany ange ny fomba méthode nampiasain'Andriamanitra, fomba nampiasain'Andriamanitra izany. De zao lazainy amin'ny Hosea 1:14 mbola manteny indray zany ny mitory fitiavana na déclaration d'amour. Tamiko fe fitarena olona
no mitariko anao de tamin'ny mahazaka ny fitiavany. Zany hoe Andriamanitra dia mampiasa an'izany mihitsy mahazaka ny fitiavany sy mahazaka ny fankalana akory na kofeny fankalana akory no hitarian'Andriamanitra antsika eo aminy fa izany mahazaka ny fitiavana, kofeny fitiavana izany mitory fitiavana ho antsika zany Andriamanitra eto. De mbola lazainy amin'ny Isaia indray ry havana, mitory fitiavana, mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanak'alokony kibony. De ny valiny de hoe eny mety manadino ihany izy fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Zany dia fitorim-pitiavana daholo zany rehetrarehetra izany mba atonga ny fitiavana iredareda ao amintsika dia mitory an'izany fitiavana izany Andriamanitra. Zay zany ny vahaolana zay nomen'Andriamanitra, vahaolana lehibe izay omen'Andriamanitra zany atao hoe isika izao zany dia tian'Andriamanitra. Andriamanitra fitiavana izy ary mitory fitiavana ho antsika. Ary ampiasay ny fomba fiteny rehetrarehetra ampitahana antsika ny amin'ny hoe oarina amin'ny zanaka isika. Zanaka fitiavana zany. Ary voalaza koa ao amin'ny Baiboly de oarina amin'ny fofombady, amin'ny ampakarina mazava zany amin'ny Apokalipsy de lazainy hoe toy ny ampakarina, fofombady, fiancé, ampakarina amin'ny vaditiana ao amin'ny Efesianina 5:5-20. Entina ilazana zany ny fifandraisana misy eo amintsika sy Andriamanitra dia fifandraisam-pitiavana. Satria ny zavatra kendren'Andriamanitra dia ny atonga n'io fitiavana io hiteraka fitiavana ao amintsika. Ary marina zany satria Andriamanitra dia manome. Ny fitiavana mako de manome. Ny olona rehefa tena tia de tia manome fanomezana, cadeau miraradraraka. Tsy mangataka akory ianao de mahazo. Ty mba nety ho anao. Ay ve ka zange manana raiso de hoe sao de mba misy azoko anampiana anao. Tsy mangataka akory le olona tiana de tonga de omeny. Ny fanomezana, ny fitiavana zany de tsy misaraka amin'ny fanomezana. Tsy mety zany atao hoe ny tena hoe misy olona milaza hoe tia nefa tsy manome cadeau. Tsy voatery ho vola io, tsy voatery ho zavatra tsapain-tanana fa na ny tsiky fotsiny aza na ny zavatra maro isan-karazany, ny fitiavana dia manome. Zany ny zavatra hita eto hoe manome. Ka izao alao ary porofotsika fa tena tiantsika tokoa Andriamanitra. Zany hoe milaza izy efa mitory fitiavana aloha zany izy efa tsara zay. Raha ny olona mifankatia dia mitory fitiavana hoe tena tiako mihitsy ianao. Misy aza ny sasany hoe aleko mihitsy maty raha ohatra ka tsy miaraka tsika. Fitiavana zany na zavatra sarotra zao aza de atao ateraky ny fitiavana zany. Fa andao ary Andriamanitra ve mba naneo an'izany. Marina fa fatatsika zany fa andao mba andinika ny tenin'Andriamanitra isika hoe misy ve ny fanomezana zay efa nomen'Andriamanitra. Lay andiny malaza ao amin'ny Jaona toko 7:14, 9:12 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao de ahoana ozy nomeny ny zanany latokana. Zany hoe ny fitiavana zany dia manome. Eto aloha zany tsika de fa malala hoe namoronana antsika ange de fa fitiavana lehibe. Na tonga atsika namorona antsika avy amin'ny tsy misy de lasa nisy tsika reto. Efa fitiavana lehibe zany satria raha am'izao tsika misy zao zany dia afaka manana fanantenantsika iaina mandritra ny mandrakizay. Ka fanomezana lehibe namoronana antsika. Ankoatran'izay na ny esitsika dia nomena indray Jesosy Kristy. Natao indray ny planin'ny famonjena mba azahoana mamonjy antsika tsiraray avy. Manome zany
io fitiavana io manome Andriamanitra. De lazainy ihany koa ao amin'ny Romanina no jerevantsika, andeha ho sokafantsika ny baibolitsika. Ao amin'ny Romanina toko 9 ny 9 ny 2:30 zao no voalaza eto. Izay raisika aza manomboka ny 9:30. Inona ary no lazaitsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika? Ary ny 9:30 izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaim-pona koa va ny zavatra rehetra. Izany hoe zany a, Andriamanitra efa nanolotra ny zanany lahy tokana mba ho faty, de manampy an'izay koa de mbola nampiana zany le cadeau, le fanomezana ny zavatra rehetra. Fitiavana manahoana re zany? Zavatra goavany zany nomena antsika. Zany rehetrarehetra izany de natao mba hiteraka fitiavana ao anatintsika. Ahatonga antsika mba hanana an'izany fitiavana zany de anehoan'Andriamanitra fitiavana isika. Ary ao amin'ny Romanina toko amin'ny Romanina io ihany ka ny toko 9 ity indray a de hitantsika eo amin'ny 2:40. Mahafinaritra ny zavatra voalaza eto ry havana. 2:40 ka hatramin'ny 2:70. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny mpandevozana ho amin'ny tahotra andray ianareo, fa nandray ny fanany zanaka natsangana izay iantsonantsika hoe Aba ray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary 2:70 raha zanaka, ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra amin'ny isika mba hiara-manamboninahitra aminy kosa. Izany hoe nomena sata izany isika. Io sata io dia ny satany hoe zanak'Andriamanitra. Ary zay le voalaza ary amin'ny Jaona, ao amin'ny Jaona 1 toko 7 ny 1:1 nomena antsika izany sata izany, ny statut omena antsika de lazainy hoe endre. Manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia ny antsona antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Mba eritrereto ange zany isika izao zany tsy vitany hoe nivonjen'Andriamanitra ihany, efa ampy ange zany hoe nivonjen'Andriamanitra isika dia lasa mba mpanompony de lasa mba vahoakany efa zava-dehibe zany. Fa ny fitiavana de tsy mianina amin'ny zavatra eo na hoe antsasatsasany, fa ny fitiavana de mitafitafy. De zao hoy Andriamanitra hoe tsy ampy le hoe mba ho vahoakako fotsiny, fa alao mihitsy atsangana ho zanaka. Dia nomen'Andriamanitra antsika zany sata izany de isika izao zany ry havana de lasa zanak'Andriamanitra. Iza moa Andriamanitra? Mba eritrereto ange zany. Faly ery ny olona rehefa manana fifandraisana amin'ny olona ataontsika hoe ny filoham-pirenena na ny olona manamboninahitra. Rehefa misy olona voatendry de hoe zay nge mbola mpiavana ihany zay ireo. Izy iny niara-ny lalao zay tany ambanivohitra. Io minisitra voatendry io niara-nianatra zay. Ary rehefa tsy mahita de hoe niara-nianatra tamin'ny namako izy io. Zany hoe tadiavina daholo zao fifandraisana izao satria mahafinaritra le hoe manana fifandraisana amin'ny olona zay manana ny maizy azy ambony. Ry havana, ny ntsika ange tsy hoe fifandraisana fotsiny hoe niara-nianatra na niara-ny lalao, fa izao io Andriamanitra zay mpanjaka ny mpanjaka io Andriamanitra lay mpamorona antsika io de zao niraisiny ny zanaka isika. Fitiavana lehibe zany. Ary zany na tonga ny apôstôly Jaona hoe endre manao ahoana. Zany hoe
tsy takatry ny saina mihitsy zany zavatra izany. Zany ny zavatra tokony ataotsika. Tokony ho tsy takatry ny saitsika ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Zany no tonga fitiavana ao am-potsika, satria io ny banga zany am'izao fotoana izao dia io fitiavana io. Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa, ny fitiavana eo amin'ny fanimpona an'Andriamanitra, eo amin'ny fitoriana, tsy ampy zany fitiavana izany. Dia zao mba atonga n'le fitiavana misy eo amintsika, dia zao mitovy fitiavan'Andriamanitra. Dia ataony mihitsy ny zavatra rehetra. Dia hoy izy hoe vonjeko izy ireo kanefa raisiko ho zanaka ihany koa. Dia zao tsy ampy zay zavatra zay. Efa be deaibe zay fa mbola tsy ampy tamin'Andriamanitra ihany. Dia voalaza ao amin'ny Jakoba, ao amin'ny Jakoba toko 2:17 fa i Abrahama dia nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra, na hoe naman'Andriamanitra. Ary Jesosy dia milaza an'izany koa izy ao amin'ny Jaona toko 15:15 dia hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo fa ataoko sakaiza, ataoko namana ianareo. Zany hoe zanaka namana. Za dia nanana tombontsoa nanana ray izay tena tia efa 20 taona mono na ny dinimandry. Kanefa hatramin'izao dia mbola mafana ao amin'ny foko zany fitiavan'ny ray zany. Tsapako hatramin'ny fahakeliko dia aseony mihitsy zany fitiavana izany. Ary dia zao raisiny namana. Dia rehefa lehibe moa efa mpitandrina fa nitondra fiangonana mihitsy, satria tany amin'ny 92 tany izy no nodimandry. Fa lehibe fa nanambady amanjanaka, efa nitarika ny fiangonana mihitsy aza tao Antananarivo nisan'ny mpitantana. Dia efa mbola teo izy dia nasehony mihitsy hoe lasa mpinamana akaiky zahay. Rakaraky ny nalehibe no nanehoany mihitsy aza n'izany fitiavana zany. Zany hoe eo ny maharay azy, ajaina, ankatoavina, fa izy zany ny ataoko hoe ray namana, ray tsipika namana, sady ray no namana. Ka isika reto zany dia zao sady zanak'Andriamanitra tsika no naman'Andriamanitra, akaiky ny fon'Andriamanitra. Zany anie ny fitiavana. Ny fitiavana dia manao ny fomba rehetrarehetra mba ahatonga ilay olona tiana ho akaiky hatranetrany. Ary arakaraky ny mahatonga antsika akaiky an'Andriamanitra no mahatonga n'izany fitiavana zany miredareda. Ary zany ny zavatra niainako teo amin'ny fifandraisako tamin'ny dada, izay fakatiavana izay. Ny raisiny ho namana. Efa tsy eo izy amin'izao fotoana izao, kanefa manana an'Andriamanitra ho ray. Andriamanitra zany ny ray. Ho an'ireo izay kamboty ray, dia izao manana ny ray, manana ray isika, sady ray atao Andriamanitra izy no misolo ihany koa ny ray. Dia nisy koa moa taoriana kelin'izay, dia nisy mpitondra fiangonana tany amin'ny Foberan-tany, fiangonana Adventista, ny raisiny ohatran'ny ny raisiny ho zanany tamin'izay ataontsika hoe taona ray na roa taorianan'izay, dia lasa mifandray izay mianaka. Dia hitany hoe maty zany dada, dia zao ny raisiny ohatran'ny zanaka, nasehony izay zavatra zay. Dia misy fitiavana lehibe. Zay mba tahatakan'izay, zany hoe tsy amin'ny fahataperana, tsy amin'ny fanaperana le izy, fa efa maneho an'izay le hoe ray sady namana. Dia mahatonga hery lehibe zany zavatra zany, mahatonga fampaherezana zany zavatra zany, ny hoe za ty dia manana ray zay tia ary mandray aho namana. Zany rehetrarehetra izany ry havana dia ataon'Andriamanitra daholy mba hahatonga antsika ho tia azy bebe kokoa. Ary zany no tadiaviny amintsika tsiraray avy reto, dia ny hahatonga antsika mba ho tia azy hatranetrany. Fitiavana zany no
tian'Andriamanitra ananantsika. Aseony zany fitiavana izany mba tonga atsika anana fitiavana, ka zanak'Andriamanitra fitiavana zany isika, zanak'Andriamanitra fitiavana. Ary rehefa raraitsika hoe zay zany dia mila mitohy rehefa mifandray amin'ny fitiavana isika, ohatran'ny hoe courant zany izy io dia zao isika koa zany mba lasa manana an'izany fitiavana izany, dia miredareda ao am-potsika ny fitiavana. Ary zao tsy vitany hoe maneho fitiavana ihany Andriamanitra, tsy vitany hoe maneho fitiavana ihany izy, fa tena mampidina fitiavana mihitsy, mampidina fitiavana io Andriamanitra io hitantsika rehefa avy eo, mba tonga atsika an'izany. Ka ndao jerentsika ny amin'ny Romanina 5 ry havana, amin'ny Romanina 5 ny andinin'ny 5, vaovao mahafaly zany dia zao ny lazay: ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina zay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Nampidina, ny teny anglisy dia nandrotsaka be diabe, mandrotsaka be diabe ny fitiavana ao am-potsika. Zany hoe io io tsy fampifitiavana ao amintsika io zany, banga zany ny fitiavana, dia zao mampidina ny raisin'Andriamanitra. Izy raha te moa fitiavana dia asa firy ny volume ny raisiny taona, ny mesure, dia nalainy zay dia ampidininy ao amin'ny fotsika izany fitiavana izany. Zany ny fomba ampiasain'Andriamanitra mba hahatonga atsika anana an'izany fitiavana izany. Ka raha izao tontolo zao, raha ny hafa zay tsy mino an'Andriamanitra na izay tsy manaraka an'Andriamanitra tsy ampy fitiavana, ary zany mahatonga an'izao fahoriana maro isan-karazany zao, ny fitiavan-tena ny betsaka. Zany hoe avadika izy ny tena fitiavana dia avadika ry aoriana le hoe tena, dia lasa ino? Lasa fitiavan-tena. Ka izao avadika Andriamanitra zany zay, esorina le hoe fitiavan-tena, le hoe tena fitiavana, dia arotsak'Andriamanitra zany. Misy fatrany fitiavana izay omen'Andriamanitra atsika. Ny fanahy masina mihitsy ny manao an'izany opération zany, apetrany eo. Ka ampiasain'Andriamanitra daholo zany ny fomba rehetrarehetra. Izy nanolotra ny zanany, dia aveo natsangany io zanaka isika, hoarina amin'ny atao hoe fofombady, ny ampakarina, zany rehetrarehetra izany dia naseho fa tena tiatsika Andriamanitra. Ary ankoatran'izay mbola fenomy fitiavana ihany. Ka izao azy, vokatrizay zavatra zay noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia anana an'izany fitiavana izany isika. Zany ny tena tadiavintsika. Ary mino isika fa manana an'izany amin'ny fifandraisana aminy, amin'ny alalan'ny fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra, dia mifandray dia mifindra amintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa miaraka aminy eo tsika dia mamindra zany fitiavan'Andriamanitra zany, ifindrany ny fitiavan'Andriamanitra. Ny alalan'ny vavaka dia lasa tian'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra zay fandinintsika dia mifindra, satria io tenin'Andriamanitra io dia taratasy mpitiavana alefa amintsika. Mandray an'izany fitiavana izany isika, mahazo fatrany zany fitiavana izany isika. Koa izao ary mipetraka ny fanontaniana, ahoana no anehoantsika an'izany fitiavana izany? Satria ny an'Andriamanitra zany dia nasehony zany fitiavana izany tamin'ny alalan'ny fanomezana. Dia ho antsika indray zany amin'izao fotoana izao, ahoana no azahoantsika maneho an'izany fitiavana izany? Dia io le voalaza ao amin'ny Jaona 4:40 ry havana ny andinin'ny 15. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Zany no fanehoana fa tena tia an'Andriamanitra isika, tia ny Kristy isika. Raha tena tia azy isika dia hitandrina ny didiny.
zany no ilaitsika de hoe hitandrina ny didiny de zao ny voalaza ihany koa mbola mafisina ary amin'ny Jaona satria amin'ny Jaona voalohany io manko no ahitana ny atao hoe Andriamanitra fitiavana eo amin'ny toko 4 eo ny 9 sy ny 9 de mitohy izy amin'ny toko 5 de zao no lazay fa izao no fitiavana an'Andriamanitra de ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny zao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny zany hoe zany ny fomba anehoantsika fankasitrahana fomba anehoantsika ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fankatoavana azy ary marina zany ny teo amin'ny fifandraisako teo amin'ny ray aman-dreny ny ahitako an'izany mamanay izay sy mamanay fanodimandry ihany koa izy tamin'ny 2003 de mifanakaiky izay mianaka dia tamin'izah mbola tamin'izah ataontsika hoe mbola mitombo atao hoe sakanjaza adolescent de zao be de be ny zavatra zay asainy rarana zay moa avy any Ambatondrazaka zany hoe any amin'ny farina loatra de zao mandeha mianatra de zao izy tandreminy milomano fa sao de maty an-drano any kanefa ny ankizy rehefa mirava de lasa milomano de za zany mijery fotsiny satria nahoana sao de enoneny hoe misy milaza hoe izy ankeny lomano satria ny hafa ny namana malala hoe za tsy avela milomano de mijery fotsiny te ilomano mafy de tsy samy lomano satria matahotra tateorina moa rehefa lehibe de lasa nianatra ny lomano am'izay fa tamin'ny mbola kely tsy sary milomano ary be de be ny zavatra zay rarany zay ataontsika ohatra ny ara-dalàna le izy tany teo an-tanàna ny ankizy manao an'izy daholo fa za tsy sa satria matahotra sao de malahelo neny ary na efa lehibe azy de mbola tsy sa manao zay zavatra mampalahelo azy no ny fitiavana ny entiko anehoana zany fa tsy aneny de ny fankatoavana azy de ohatran'izany koa i dada fankatoavana azy ary eo amin'ny mpivady koa nge de hita zany be de be ny zavatra zay ataon'ny olona manambady no ny fitiavana ny anankiray tsy manao zany fa ny vadiko tsy de mahazoazo an'izy io no ny fitiavana mahatonga fanajana mahatonga fankatoavana zay mahatonga ny Jesosy milaza eto manao hoe raha ty ahy ianareo dia tandremo ny didiko mitandrina ny didin'Andriamanitra isika Andriamanitra dia nanome antsika ny didiny tamin'ny vaty fisaka 2 de ny didy 10 izany ary Kristy nanome modely fony izy tety an-tany ny nahatanteraka ny tandrina nyzany ny tandrina satria izy dia sady Andriamanitra ny olona sady zanak'Andriamanitra izy ny zanak'olona de zao izy tonga teto tsy ny hoe ho faty ihany fa mba anome ohatra ho antsika koa mazana manko hoe tonga Jesosy mba ho faty ho antsika eny marina zany tonga izy tsy ny ho faty ihany tonga izy velona mba anome ohatra ho antsika ka Kristy araky ny voalaza ao amin'ny Matthieu 5 ny 9 ny 17 sy ny 18 tonga izy mba anatanteraka ny didin'Andriamanitra tsy andrava akory fa mba anatanteraka nyzany didin'Andriamanitra izany hitandrina ny didin'Andriamanitra manome modely atsika i Kristy raha ty ahy ianareo izy de tiany rainy Andriamanitra ray de zao nitandrina izany didy izany izy mba modely ho atsika koa isika zany dia nantsoina mba hitandrina ny didin'Andriamanitra tsy hoe akory hoe rehefa maty Jesosy dia tsy nilaina ntsony izany didy izany tsy ry havana fa
isika dia mitandrina ny didin'Andriamanitra tsy ny mba ho vonjena, tsy ny mba ho vonjena, satria raha mandinika tokoa isika ao amin'ny ataontsika hoe ao amin'ny Romanina, ao amin'ny Romanina toko 9 ny 15 sy ny 9 dia zao no voalaza eto. Romanina toko 9 ny 15 sy ny 19. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ahoana raisiko aloha ny 14. Fanota tsy hanan-kery aminareo fa tsy ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Misy mety meritreritra manao hoe ny kristiana anie zany efa tsy ambanin'ny lalàna fa tsy dia ilaina intsony mandinika mitandrina n'io lalàna io fa isika dia efa eo ambanin'ny fahasoavana. Dia mamaly an'izay ny apôstôly Paoly eto manao hoe 15 ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Ny hoe manota moa dia mandika ny didin'Andriamanitra izany. Zany hoe andika ny didin'Andriamanitra ve zany tsika satria tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Dia zao ny voalazana eto. Tohizany izy ihany ny mamaly azy, mametraka fanontaniana sanatria izany satria araka ny voalaza ary amin'ny toko 7 ny 8:31 amin'ny Romanina ihany io, koa mafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Inona moa ny hevitra zany ry havana? Ny hevitra zany dia zao. Miova, zany hoe ny lalàna dia tandremana foana. Kristy mitandrina an'io izy ary nanome modely. Fa ny antony ny tandremana ny lalàna amin'izay zany ny miova. Ny fariseo dia teo ambanin'ny lalàna. Zany hoe mitandrina ny lalàna izy ireo mba ho vonjena. Hoe alao tandremako ty lalàna ty fa amin'izay dia voavonjy aho. Zay ny atao hoe ambanin'ny lalàna. Ary ny hoe ambanin'ny lalàna dia tsy mahavonjy mihitsy satria tsy voatandritsika io. Tsy afaka hitandrina n'io antsakany sy andavana hoe dia tsy misy kianina mihitsy. Tsy ry havana. Fa izao mitandrina ny lalàna isika satria tian'i Jesosy. Ny olona eo ambanin'ny fahasoavana zany dia zao nivonjen'i Jesosy izy. Tsy mentehitra amin'izany fitandremana ny lalàna zany izy mba ho vonjena. Fa izao ny antony hitandremana ny lalàna dia mba hanehoany fankasitrahana. Toy ny olona zay efa manambady mitondra voninkazo ho an'ny vadiny na manome cadeau na takan'izany, tsy ny mba ho vady fa satria efa vady. Dia ohatran'izany zany ny olona zay eo ambanin'ny fahasoavana. Efa nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Efa nitiavin'Andriamanitra, efa nitoriny an'izany fitiavana zany, efa niraisiny ho zanaka, efa niraisiny ho namany, efa nanolorany Kristy ny tena ny rany mihitsy no nalatsany. Dia zao vokatra izay zavatra izay. Vokatra izay zavatra izay raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Zany hoe mitandrina ny didy izany isika. Tsy ny mba ho vonjena satria efa ny vonjena. Ary maneho fankasitrahana feno misaotra an'Andriamanitra dia mankatoa manaja. Zany no mampiavaka azy. Ka izao tsy mahavonjy ny fitandremana ny lalàna. Mila ny fahasoavana isika. Kristy maty nisolo antsika, izay no tonga antsika. Fa izao ny fanitsakitsana ny lalàna kosa dia mahavery. Satria izany dia maneho fa tsy misy ilay fifandraisana, tsy misy ilay hoe tsy an'Andriamanitra. Ka toy n'ilay hoe mpivady, raha ohatra hoe misy olona anankiray ataontsika hoe mpivady, le rangahy zany hoe tena tiako anao ramatoa. Kanefa zao zay zavatra tsy tian'le ramatoa foana anao ataony foana zay anafotoana azy. Za tena tianao fa andraso aloha ataoko tafotoana kely indray ianao androany. Dia ezahana foana. Dia manahoana moa zany? Aharitra ve zany tokantrano zany? Tsy aharitra zany tokantrano zany. Rava zany tokantrano zany. Ka ny olona zay minia
mandika ny didin'Andriamanitra na tsy miraharaha ny didin'Andriamanitra dia nefa rany dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Ka izao zany tsy ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana fa miaraka amin'ny lalàna, miaraka amin'ny lalàna. Zany hoe noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia mitandrina n'izany isika. Vokatry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary zao no voalaza ary amin'ny Jaona 9. Mety mieritreritra antsika hoe ahoana moa no azahoako manatanteraka an'izany. Tsy mavesatra ozy izy zany didy izany. Arak'ilay teny izay efa nivakitsika le ao amin'ny Jaona teo, le hoe tsy mavesatra izany didy izany. 5:7. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Nahoana ny tsy mavesatra? Tsy mavesatra satria rehefa zavatra tao amin'ny mpitiavana dia na dia sarotra aza dia atao zany. Tsy mavesatra ny didiny. Ho an'olona zay tsy tia an'Andriamanitra dia mavesatra. Dia tsy hanao an'izany ve? Dia tsy hanao an'izany ve? Dia ohatran'ny manahirana izany. Fa ny olona tia an'Andriamanitra kosa dia mahafinaritra azy ny manao an'izany. Mahafinaritra azy. Ary lazainy koa azy le hoe soratan'Andriamanitra ao am-potsika izany arak'ilay voalaza ao amin'ny Jeremia 1:3, 2:3 sy ary amin'ny Hebreo 10:9, 5:7 sy 7:7 dia ny hoe soratany ao am-potsika izany fitiavana izany, izany lalàna izany. Izy mihitsy amin'ny alalan'ny fanahiny manoratra dia lasa mipolotra avy ao amin'ny fotsika izany. Zany raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Mariky ny fitiavana, riavana ny fankatoavana. Ary Andriamanitra dia zao mangataka antsika izy mba hankato azy. Dia zao no mahafinaritra amin'Andriamanitra. Izy mihitsy manome hery antsika azahoana mitandrina n'izany didy izany. Tsy miteny fotsiny hoe io tandremo io didy io, fa izao manome hery antsika izy hitandrina an'izany didy izany. Manome hery vokatr'izany fitiavana izany. Io le raintsika io na dia malemy aza isika dia ampiny isika raha vao vonina fotsiny. Misy vidéo clip anankiray izay hitako fa tena maneho an'izany. Andenge ho jerevantsika jerevantsika izy ity vidéo ity izay izay maneho Patrick Yu. Ngamba efa hitantsika ity vidéo ity. Maneho ny hoe Andriamanitra ange dia manampy antsika. Raha vao manolo tena ho azy fotsiny tsika dia ampiny isika. Ndraso ane aratsika. The piece is titled Clair de Lune, Light of the Moon. In the darkness of his eyes and through the sweetness of his hands, when Patrick Hughes plays, it is the music of possibility and the sound of promise. How would you describe your disabilities? Not disabilities at all, more abilities. Abilities everybody hears and sees at every Louisville football game. To understand how Patrick Hughes and his father became a two-person member of the Cardinal Marching Band, go back to when the music began. Born without eyes and with a tightening of the joints that prevents his limbs from ever straightening, Patrick has been blind and crippled from birth. There's just countless the number of dreams that died, and my wife and I were devastated. We just asked, why us? We played by all the rules. We worked hard. We just didn't understand. This is for Jay. That heartbreak began to fade even before Patrick's first birthday, from his first moments at the family's piano in Louisville, Kentucky.
you could go up and hit a note no matter where it was on the piano, and within 1 or 2 tries he would find that exact note. By his second birthday, he was playing requests. Can you play You Are My Sunshine? Play Twinkle. I was just ecstatic that, okay, we're not going to play baseball, but we're going to play music together. And that was really exciting. Let's see how far we can run with this. Fitted with artificial eyes and placed in a wheelchair, as Patrick grew, so did his passion and his talent. He played old standards by grade school We open up our hearts and say, and blues numbers by high school. By the time he arrived at the University of Louisville this year, his musical ability on piano as well as trumpet was well known throughout the city. I said, Patrick, you need to be a part of the marching band. And their reaction was just a little bit of a pause. My dad and I are hearing this, and we're like, right. I mean, how in the heck am I supposed to march? The next step was working out what we needed to make happen in order for Patrick to be involved in the marching band, other than just parking on the sidelines and playing his instrument. I said, well, if Dr. Burns that impassioned about it and Patrick wants to do it, then by golly, I'll give it my all as well. So it was decided Patrick would play and Dad would push. As part of the 214-member Louisville Marching Band, a blind and wheelchair-bound trumpet player and his able-bodied father do it all together. Ry havana, isika izao dia toy ny Patrick. Tsy manana hery isika, fa manana ray izay manana hery. Ahatonga antsika ahatanteraka izay angatahany amintsika. Izay ny zava-dehibe. Ka ny zava-dehibe dia ny fandraisantsika amin'io ray io. Ary izy no anatanteraka izay tsy vitantsika. Fa ny zavatra tadiavina dia toy ny Patrick, vonintsika. Manolo tena hanao n'izany rehetrarehetra izany, dia le rainy nanao ny fomba rehetra mba hatanteraka an'izany. Ko amin'ity hariva ity dia miantso antsika Andriamanitra mba handray izany fitiavany izany, lay mitory fitiavana, fitorim-pitiavana raisitsika izany. Ka io fitiavana io dia iainantsika mba hanehoantsika koa fankasitrana dia ndeha anana fiainana fankatoavana isika. Raha tia ianareo dia hitandrina ny titoko. Tsy vitantsika nefa izany amin'ny herin'ny tenantsika, fa mainy zavatra rehetra isika amin'ny mampaherentsika. Ka tapa-kevitra ventsika amin'ity androany ity noho ny fahasoavan'ny Tompo, mba handray izany fitiavana izany ary anana fiainam-pakatoavana, mangataka hery azahoana manatanteraka an'izany ary vonin'Andriamanitra, mba tonga antsika afaka hankatony didiny satria omeny antsika izany. Vonina ventsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Any amin'ny misy antsika rehetra any, aoka anao amen izay tapa-kevitra. Anatanteraka an'izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Andeha ary hiara hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra zahay any an-danitra. Misaotra anao zahay satria naneo fitiavana izay tsy takatry ny sainay ianao, dia niamonjena anay feno fankasitrana izay ankehitriny. Fa mangataka anao kosa omeo anay ny hery azahoana maneo an'izany amin'ny alalan'ny fitiavana anao, amin'ny alalan'ny fankatoavana anao ary fitandremana ny didinao,
mahatsapy zay Andriamanitra fa tsy nahatanteraka an'izany tamin'ny lasa mifona izahay fa ankehitriny kosa tapa-kevitra izahay reto amin'ny alalan'ny amena izay tononinay teo fa aneo zany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fitandremana ny didinao amin'io hery zahay tanterao zany tompo amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Andriamanitra ny ombantsika ary dia omena anareo mpandrindra ny fitenenana. Ohatra indrindra ray aman-dreny pastor amin'ny afatra mahafinaritra izay dinihana tamin'ity takarivo ity efa alina ihany moa ny andro fa zavatra ray no ampatsiavina antsika fotoana ray farany sisa ny rahantsika amin'ny sabotsy zao. Amin'ny sabotsy zao amin'ny fotoana tahaka izao ihany dia manasa antsika tsirairay avy mba hanatrika ny fotoana izay rahantsika amin'ny pasteur Paul Ratsara. Koa dia tapandrimandry ary ny Jehovah ombantsika aoka isika mba ho feno fitiavana ahita fifaliana amin'ny fankatoavana ary fankatoavana ny dia mahasoa antsika ihany koa zavatra ahasoa antsika no angatan'Andriamanitra ho tanterahantsika zavatra hitondra fifaliana sy fahasambarana ho antsika ka ny tompony ombantsika tsiray avy amin'ity alina ity. Tavandrimanitsika rehetra tompo. Because